ka tsy tokony ataotra zany ianao na tsy tanteraka azy fa tsy ho tanteraka izany mihitsy ianao ary tsy hoe zany ihany fa tsy ho tanteraka izany ianao jesosy ihany no tanteraka nanao fanadihadiana zay tao am'birao dia nanontany olona hoe za ty alala zavatra izay tian'ny olona mba mampianarina azy dia hoe hoe inona zao ny fampianarana manokana mba tianareo renesina taona vitsivitsy lasy zay no nanaovana izany ary ny tena mahaliana zany hoe tena betsaka zavatra mahaliana maro fa le zavatra iray zay tena nylazain'ny olona mihoatra ny zavatra hafa dia hoe te afantatra rehefa mahavita ampy ary hitako fa tena zavatra mahaliana zany rovina no ampivavaka rovina no ampy famakina soratra masina rovina no ampy fanaovana asa tsara refinina no feno tsara matahotra sao dia tsy mahavita tsara misy aminareo fa zao mandalo zany dia mieritreritra foana na nareo manana zany tahotra zany na manana lay devoly kely mipetraka amin'ny sorokareo dia manao hoe inona nataonareo inona nataonao zao inona nataonao inona nataonao inona nataonao manao ino zao ianao zay no mitarika antsika ao amin'ny asa araky ny nofo mila vavaka foana ianao mandra-pahareraka aza mivavaka amin'ny famantaranandro aza mamela olona ao am-piangonanao na hijery olona amin'ny tele manome anareo ny fijoroan'ny vavolombelona amin'ny fivavahany ora 10 isamaraina dia manao izay anaovany izany koa ianao satria izany no ataony fa ianao ihany no sahirana mahonena olona tsy ho faly eo efa nanandran'izany a nazaiko tamin'ny fianakaviako hoe zany dia hivavaka adiny 4 isanandro fa zay manana mpivavaka mpanelanelana ao am-piangonana ny fenony herin'Andriamanitra no zany dia hoe voninahitra ho an'Andriamanitra za koa anao ohatr' zany ny olona natokana dia hoe izy voaositra anao zany fa za tsy zany netiko ambavaka daholo zavatra izay every fa tokony entina ambavaka indrona intelo dia nijery famantaranandro zany vao 10 minitra ka ny lasa mamindra fony tompo satria vao tonga tao amin'ilay efitra dia tsy lany tamin'ny tana dia nakala siesta dia natsoka hoe siesta ny vavaka rehefa andeha hivavaka ianao ka te atory dia izay ilay atsoka hoe siesta ny vavaka dia avy eo ianao taitaitra kely isaka mihitsy tompo atiako ianao misaotra Jesosy zany mihitsy lasa siesta foana fivavahako dia eniko amin'izay ilay fampianarana mikasika ilay hoe tsy mba maharitra ora ray miara-vavaka amiko fa ianareo any ka ny olona rehetra maneran-tany dia mezaka mivavaka ho ray daholo isan'andro ary tena mahagagaro zavatra hivitantsika amin'ny alalan'izany zay anysoran'Andriamanitra antsika ataontsika dia avy eo lazaintsika amin'ny olo-kafa rehetra fa zany no tokony ataony za zany antanina ny lavan'ny fivavahako fa tsy laza aminareo zany mihitsy a za tsy mahalala zany ntsony akory tena mivavaka be eo mandritry ny andro tsy manino zany fa za efa tsy mandrefy sy mikonty zavatra zany ntsony ary manao betsaka an'izany tokoa ataoko menany ihany famakina baiboly isan-taona dia tsy maintsy mahavita tokoenina isan'andro ianao mba hahavitany heri-taona 2 amin'ny obolana 2 amin'ny salamo 1 amin'ny taloha 1 amin'ny vaovao tsy tadidiko ntsony azy zao ilay raiki-poy ary tsy nanina mihitsy tamin'ny andro vitsy izay nahazo fanamariana tamin'ny tetiandro ka tamin'ny calendrier nisy tsipitsipika daholo ny nofo ange tena tia tsipika zany hoe tena mahafaly antsika mihitsy reny tsipika reny dia nataoko tamin'ny vata fampakatsiahana ny calendrierako ary tena antony nametrahako izany teo dia tena milaza ny marina tsy tena haiko loatra ny zavatra zaniko satria na zaza tsy nahay no mahitsy amin'ny tenako ihany dia nataoko teo zany mba ahitany olona rehetra izay zavatra ataoko kisaky ny mahavita manimpika eo amin'ilay izy dia mandalo eo amin'ilay vata fampakatsiahana dia mirehaka mihitsy ny nofoko ahoana moa tsy ahatsaranao amin'ny vavaka efatra ora isan'andro dia mamaky ny baiboly heri-taona fa nety ihany aloha zany tamin'ny fotoana fohy fa avy eo nanomboka ny emitra dia no ny tonga teo amin'ny toko fahenina amin'ny 30 dia lasa nanana lavadavaka tamin'ilay calendrier ka
rehefa nandalo teo a dia sosotra nijeren'ilay izy dia lasa nanameloka le kalandria. tena nila taona maro ao nandresy zany, ny farany Andriamanitra ny teny hoe afaka ajanonao ve ny fanisana ny zavatra rehetra ataonao. Davida nanisan'ny olona mba hatsiarovany tsara ny amin'ny tena ny fanampitra ozona atao amin'ny tanànany zany. Tena ho resiko ny fahavaloko jereo ny amaroany olona efa nanako. Ka tsy tokony atao ohatr'izany ianao na dia tsy tanteraka azy fa tsy ho tanteraka izany mihitsy ianao. Ary tsy ho tanteraka izany mihitsy ianao. Jesosy ihany no tanteraka. Izy rery ihany. Ka manao sika arak'izay tarihan'ny fanahintsika, manao izay nanosorana antsika ataontsika sika ary tsy mampitantena antsika amin'ny hafa, satria Andriamanitra manositra olona samihafa amin'ny fomba samihafa. Tena marina zany. Ny fotoanako amin'Andriamanitra sy ny fotoam-bavako isa-maraina dia tahaka ny misakafo maraina ara-panahy ary tsy hitako izay hanazavana an'izany aminareo fa afaka mitena rehefa voky. Matetika aho mila mihinana adiny 2, indraindray 30 minitra, indraindray 5 fa afaka miteny aho rehefa voky. Ka rehefa mahatsiaro voky aho dia tena afa-po aho zay, dia mahatsiaro vonina amin'ilay andro aho. Za tsy mandeha mivoaka an-tranoko zany raha tsy efa nahazo sakafo marainako ara-panahy satria fantatra fa raha tsy eo izy tsy ahavita lininina. Manana fahalemena ary mila ny heriny aho. Za tsy tanteraka ka mila ilay iray tanteraka mba hiasa amin'ny alalako foana. Tsy mila manisa ny zavatra rehetra ataoko aza fa mampalahelo an'Andriamanitra zany. Ianareo hoe nahoana satria mahatsiaro tsara amin'ny tenanao ianao rehefa mahavita betsaka. Dia mahatsiaro ratsy amin'ny tenanao ianao rehefa tsy mahavita. Za akory tsy milaza fa misy maharatsy ny manana tanjona hitanareo rehefa tiana tanjo nareo hoe za hivavaka 30 minitra isan'andro tena tsara zany. Fa za mivavaka araka ny nofo. Aza mipetraka eo dia manao izay amorona ny tenanao zavatra rehefa amin'ny voalazanao daholo ny zavatra ilainao. Tiako lazaina rehefa voalazanao daholo ny zavatra ilainao rehefa ianao tia mety 30 minitra dia mipetraha fotsiny eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia lazao hoe tia Andriamanitra lehibe korotany indrindra eto tany ampio ahy. Mariny Andriamanitra mitady fifandraisana mahitsy fa tsy fomba fivavahana adaladala. Jesosy ange tsy maty mba hananantsika rehetra fomba fivavahana, fa maty izy mba hananantsika fifandraisana akaiky manokana fisakazana amin'ny marina. Fifanakekezana, tena fiainana marina ary amin'ny olana marina dia ento amin'ny tena fiainanao marina Jesosy, tsy ny fiainam-piangonanao fotsiny fa ny tena fiainanao. Alleluia. Tena tiako mihitsy ny aty. Dao jerena ny Efesiana 4:9-7. Io zao dia soratra masina izay ampiasaintsika ao amin'ny famonjena fa mila ampiaritsika amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainantsika izany. Fa fahasoavana namonjena anareo zavatra tsy nividiana avy amin'Andriamanitra. Fa nafahana amin'ny fitsarana ary fananana anjara amin'ny famonjen'i Kristy avy amin'ny finoana. Ary tsy avy aminareo zany, avy amin'izay ataonareo. Tsy azo avy tamin'ny ezaka nataonareo fa fanomezana avy amin'Andriamanitra zany. Tsy avy amin'ny asa, tsy ny fanatanterahana izay nitakiany lalàna akory fa ndrao isy olona ireare. Fa zany dia tsy azo avy amin'ny zavatra nataon'ny olona ka tsisy olona afaka ireare amin'izany na azo voninahitra ao an-tenany. Ary mila ianantsika izany. Larana 5 nitaotry ny hoe ataon'ny olona tohatra fiakarana. Za koa aza mbola miatrika kely an'izany zao. Andriamanitra miteny antsika mba hanetry tena sy alemy fanahy fa sika matetika matahotra ny anao izany toetra izany fa hoe hitsakitsahan'ny olona isika. Matahotra isika sao ataon'ny olona tohatra fiakarana. Petera 1:5 milaza koa amin'izany hoe manaitry tena mba ny tana maherin'Andriamanitra mba hanatratany anareo amin'ny fotoanandro. Tsy fahalemena akory ny fahamoram-po fa hery ambany fifehezana izany. Za taloha natoetra ohatr'izao foana hoe za aza teniteny izany, za kosa aza atao anareo an'izany mihitsy aho. Tsy nalala fomba endrasan'Andriamanitra izany mba hanelanelana ahy. Tady izay azona antoka fa naharo ny tenako satria za efa mivona tamin'ny fiainako dia tahaka ireny hoe nanao fanampy tamin'ny tenako ireny aho fa tsisy olona hanosika azy antsony. Ianareo tsara rehefa manao izany karazana voady anaty izany nareo.
matetika ianao mandalo reny fahasarotana ara-pitiavany ireny dia mila mitandrina tsara ianao ny amin'ilay karazana fisainana hoe tena matahotra ny etoky amin'olona fa tsisy azo itokisana tsy tena marina izany fa milaza aminareo azy zao tsy tokony atahotra olona izay manaonao tohatra fiakarana izany ianao fa misy aloha izany tsy tokony atahotra n'izany rehetra izany ianao isy olona anao n'izany matetika aloha fa Andriamanitra no hiady ho anao ary izy niatrika ny olona mitady izay antsahana anao hiatrika izany izy tsy afaka manavateny ireny ianao dia manda tsy fampiraraha amin'olona satria ianao matahotra ny voaratra ny fitiavana mandratra tsy afaka ny tia ianao nefa tsy hisirifiry mihitsy fa raha manokatra ny tenanao amin'ny fitiavana ianao dia tsy maintsy hisirifiry izany fa hanome hirifiry koa ianao aizo misaotra ny amin'ny fampahirezany Timoty 2:4-7 tiako hanova zavatra eo amin'Andriamanitra nareo androany hitondry izany eo aminy fotsiny Aleksandro efa nanisy ratsy ahy be loatra ny apôstôly Paoly tompo malaza araky ny asany re olona tena tiako izany toetra izany re olona tia olo ty dia tena manararoatra sy manambany ahy mihitsy hitanareo Andriamanitra ny teny tamin'ny vadiko taona vitsy-lasa izay dia nilaza zavatra izay nanampy antsika amin'ny sehatra maro amin'ny fiainantsika hoy izy hoe tsisy olona angalatra zavatra avy aminao izany raha matoky ahy ianao satria ninina lainy aminao raha olon'ny fahamarinana ianao ninina lainy aminao na dia ho trandrahako ao anatin'ny olona narivony azy izany dia tsy maintsy ho azoko any izany dia ho averiko aminao indray ary dia tsy tezitra izany tsony izay sy devy izao hitanareo raha mampanamboatra zavatra ka tsy vita tsara izany ary tsy mba nisy akory izay mba niverina nanitsy izany ny tiako ambara hoe ataontsika izay afaka ataontsika mba hanerena azy ireo andrainy andraiky ny mba hanitsy izany fa raha tsy manao izy dia ilaza fotsiny sika hoe tsy tezitra amin'izany a eto amin'Andriamanitra izany tsy afaka mangalatra avy amintsika izany izy Andriamanitra matoky anao izay mba hamela izany aminay tia ampahery anareo hanomboka anao izany ny olona tsy afaka angalatra avy aminao raha tsy manana izany toetra izany ianao dia lazao hoe Andriamanitra tsy afaka mangalatra atao amiko izy satria hoesorinao amin'izy ireo izany dia hoaverinao amiko indray na ny fomba hoana na ahoana ianao no miandraikitra ny fahamaliana ho ahy ianao no maly izany ho ahy na ihany koa andeha iodikodina amin'ny fahatezerana foana ianao satria ny olona tsy mitondra anao tsara no le atao tany inge tsy hitondra antsika tsara foana indrindra moa fa ny olona amin'izao tontolo ankehitriny izao betsaka olona any izay hitako tsy mihazona ny teniny akory dia izy izany anao izany ary tena sarotra izany sady tena fanamby dia manana olona izay tsy mba ny hoe veriko mihitsy hoe havita zavatra anao zavatra izay tena natonga ho lasa dia ny zavatra voalohany izay tonga ao tsaintsika dia hoe tsy vitanao sady tsy vitan'olona izany dia izay izany dia za tsy mba toky olo izany tsony zavatra faharoa zaiko dia diso za dia tsy anao izany mihitsy satria tsy rary ny hamono izany any amin'ny olo-kafa fa misy ny olona tsara misy olona tena miavaka olona mahafinaritra izay mihazona ny tena izay azonao itokiana aza velan-dainga aminao dia vola ka hampatahotra anao fa ny olona rehetra dia anaonao tohatra fiakarana avokoa laharana fahaenina taotry ny fifangarona hitanareo fifangarona amin'olona matetika mampikorotana ary mandiso fanantenana azy fa ilaina ny mifangaro amin'olona izany ntsika hoe miasa amin'ny alalan'ny olana izay azo avy amin'ny fahasamihafantsika sy ny fahatsoantsika ary matetika aza lasa tena asa be izany to mahatsiaro tsy te hifangaro ary izany sika misaotra tompoko fa ho ataoko irery ihany ny ahy izany nidika fanatrehana ary tokony atao izany ny akamaroantsika saika tsy manao izany tsy tia miatrika olana mihitsy tsy tiantsika no mamindra zavatra amin'olo-kafaka dia miasa rehetra sika na maty aza dia mirehitra dia mifara fimonomononana dia ngonongonona dia mitariraina satria ny any ataontsika dia ny miasa foana ary tsy mamindra zavatra amin'olo-kafa sika satria sika tsy te hifampitady amin'ny fahalemena izy ireo mety tsy ataony ohatry ny fanaovantsika azy izany satria ny mariny sika rery ny olona afaka mavita zavatra rehetra tanteraka
ilaza zavatra aminareo efa saiky maty aho tany amin'ny enitaona lasa tamin'ireo asa rehetra zay nataoko tamin'ny fanangananty asa fanompony ty sy nanaovako izay tsapako fa niantson'andriamanitra ho ataoko fa nyamory zany tamin'ny taona tateoriana fa nisy teboka tena feno zay tsy maintsy nandalovantsika dia nanomboka natsiary fotsiny aho hoe tsy vitako mintsony zany tiako lazaina dia tsy nataoka fa tsy ny asa zany hoe efa nanoratra boky 70 isa tsy nanao zany tany amin'ny vakansa amen ary tsy nalahelo a fa tia melalova boky zato ho an'ny tenan'ny kristia zany ny tanjoko zany ny tiako avelo tiako ny olona mba hamaky ny bokyko amin'ny fotoana lava aorianany akanjo jesosy aho satria ny sasany amin'ireo boky izay nakasika ny fiainako ny ankamaroany zany zao dia boky izay nisoratana tany amin'ny taonjato faina ambin'ny folo sy fafito ambin'ny folo ka rehefa natota tamin'ny taratasy ireo teny dia nijanona mandrakizay zany tena mariny afaka hita amin'ny haben'ny asa fanompony zany sy ny lanjany zavatra izay lazain'andriamanitra ataontsika izay tena mitaky asa maro sy lehibe tokoa ary tsaroko taona vitsilasa zay nylazako tamin'ny vadiko aho hoe hitanao zao za tsy mba hiasa mafy be zantsony tena tsy havity zantsony a raha ho ahenantsika izao asa fanompony izao za dia tsy hanao tsony fa teo amin'izay fotoan'izay mihitsy ny zanakay faralahy izay raiky amin'ny 30 taona zao fa tamin'izany izy 520 vao tonga avy ny asa ao anay izy dia niasa fotoana kely dia avy eo nanao zavatra hafa fa mbola niverina nanao asa ihany izy fa nanomboka nahita hoe andriamanitra nanao azy tao mba handray ireo andraikitra betsaka izay netiko taloha zanakay lamatoa efa niasa ao anay talohany ary any amin'ny misiona maneran-tany izy fa ny akabeazany zavatra ny andraiketako dia ireo zavatra amin'ny télé sy radio dia hitako koa fa za zany tsy hoe nanao fotsiny ireo asa fa tena miditra ao anatin'izany ary ny farany a nalala fa raha tembahanana fitsaharana na fifaliana na fiadanana dia tsy hahavity zantsony mihitsy tsy hahavity zantsony mihitsy a ary mino aho fa ny sasany aminareo zao efa laza zany tena tsy hahavity zantsony mihitsy a efa nisy ola laza zany ve tena tsy nahavity zantsony mihitsy a tena hitako mihitsy tamin'izao hoe zasydevy zao dia tsy miditra loatra amin'ny fitatana braotsony zany hoe fantatra daholo ny zava-mitrango ao dia miditra zay rehefa ilainy zany fa jany eny atendrony eny zay fa za tena manolo tena mihitsy any amin'izay tena ny antsona ao ataoko fa afaka mahavita zavatra betsaka maro fa tsy natsio nanao zany zavatra zany atsy hoe raha mahavita manao zavatra betsaka ianao dia izay midika fa tokony ataonao zany na koa hoe fa nanao zany andritra ny taona maro ianao dia tsy maintsy ianao foana zany no anao zany eo fa misy ny fotoana eo amin'ny fiainatsika izay tokony hamadiantsika ny tantara ho amin'ny taranaka manaraka zao ny zavatra rehetra ataony zareo tsy ilay ho nataoko mihitsy mahita ny fonony sasany amin'ireo CDS DVD zao dia hoy aho hoe tena tsy tiako mihitsy io fa hitanareo zao tsy dia zava-dehibe amiko loatra ny ak'izany dia amerinyzany indray ary misy zava-mitrango oatra zany hitanareo etseroa ary mahitsy a efa tsy tena mirarazany loatra ntsony a satria vokatra zany dia tsara foana vitahin'andriamanitra tombony asa misy olona ampiana ary tsy voatery tiako daholo ny zavatra rehetra ary tsy voatery ho tianao daholo koa ny zavatra rehetra rehefa manao fivoriana zay dia mbola manana olana foana manaiky anao zavatra maro tsy tiako fa hitanareo matetika isika mitady olona anao ilay asa fa mbola tiatsika ihany ny teny izay tiatsika ataony eo tsy afaka manome andraikitr'olona isika raha tsy manome azo fahefana ihany koa ary efa hoe manome fahefana azy isika dia zany midika fa efa miala ianao ary manalavitra eo andraikitra sasany fa tsy afaka mitoetreo mandramanta ianao ka dia nyresaka loko an'ilay magaziny zay dia tia ampiasa karazan-doko izay tsy tiako ry zareo dia hoy aho hoe tena tsy tiako ireo loko ireo dia hoy ny zanako lahy hoe tena efa fampiasan'olo fa hoy aho tsy za zany fa hoy izy hoe azafady a ray moa ianao rery natsoinao amin'ny asa fanompona Wow! satria ny tena ny teny mihitsy hoe rehefa tsy tiako dia tsy mandeha ny imprimerie zany
azafady tsy fantatro hoe ianao ihany na tsynao any asa fanompona tena nylaiko zany fa izy ihany na teny azy zany ary tena mariny ny azy tsy voatery tiako daholo ny zavatra rehetra tsy ny olona rehetra ny tianao ny olona rehetra tsy ianao ny zavatra rehetra araky ny fanaovanao azy fa na ianao lasadala na ianao mahazo fanampiana marina edy mitory zavatra tsy mbola nataonareo ah dao jeriny eksodosy fahavalo ambin'ny folo vetivety sika tianeo zavatra kely aminareo ah fa mitondra fanazavana kely zany zao rehefa hitany rafozan-dany misesy ny zavatra rehetra ataony ho an'ny olona dia hoy izy hoe fa inona no ataonao ho an'ny olona zao fa maninona no ianao reny mipetraka tsy misy mahasamihafa n'izany amin'ny hoe za mijery anareo milaza hoe fa maninona ianao rery manao ny zavatra rehetra maninona ianao rery mipetraka andao jerentsika ilay teny hoe fa ny olona rehetra kosa mitsangana eo anatrehanao hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva fa misesy ny laza tamin'ny rafozany satria mankaty amiko ny olona anontany an'Andriamanitra fa nahoana ny olon-drehetra mitady hanao zavatra rehetra ny olona rehetra dia resaka amiko amin'ny telefona ndrehetra mitady hanao ty ndrehetra mitady hanao ry dia tahaka ny hoe tena tsy vitako ary tsy hanao tsony dia ny olona rehetra ao amin'ny fianakavianao na manao rehetra ny olona izay miankina aminao mety efa zatra anao manao zavatra rehetra foana dia milaza hoe tena hitanao ianao ihany tianao anao zany tsy misy mahavita ny hitaka anao jereo misesy rehefa manana fifandirana zareo dia tonga ty amiko dia mitsara ny olona sy ny mpiray tanàna aminy dia mampafantatra azy ireo didy sy ny lalan'Andriamanitra matetika dia tiatsika mihitsy zany tonga ty amiko daholo ny olona rehetra tonga ty amiko daholo ny olona rehetra mahafinaritra mihitsy rehefa tonga ty ny olona ny rafozan-dany misesy ny laza tsy tsara zao zavatra ataonao zao ndao jereny ilay zavatra manaraka samy reraka mihitsy na ianao na izao olona miaraka aminao zao dia izao ny zavatra nitranga za mino fa Andriamanitra mame olona ny tsirairay avy ny olona ilainy hanampy azy anao izay ny antsony azy zao mino zany a ary afaka mitantara aminareo ny zavatra rehetra izay mitrango amin'ny asa fanomponay a zany hoe ankoatra ny mitory sy manoratra ary mampianatra sy ny vavaka dia kely fotsiny sisa no ataoko anatin'izany satria Andriamanitra naniraka olona ho ahy anao ireo asa izay tsy vitako fa mila velanao anao zany izy ary na dia ao anatin'ny fianakaviana azy dia Andriamanitra no anome anao izay ilaina ampiraisany izany ny sasany aminareo vehivavy zao manao ny zavatra rehetra kanefa misy zavatra afaka omenao ataon'ny vadinao fa rehefa manao zany ianao dia mila omenao azy koa ny fahefananaovan'izany tena leo ihany ataoko ny zavatra rehetra misy eto ka tsy hanam-potoana an'izany rehetra zany sika sa ahoana firy aminareo sao mifaly fa tsy manam-potoana ampo ny zavatra rehetra hitanareo tiatsika ny vaditsika mba ilay loha ara-panahy tokantrano mandra-pahatonga azy ireo ilay iray izay manomboka maka ny fahefana ndany ianao mankany amin'ny isy anao tany any dia matory dia mijery télé ny hevitra fa nylaiko andony fakturako ianao kanjo ianao zao miteny azy afaka na tsy afaka vidiko tena laiko indray ny fahefana fa misaotra tena mahafinaritra mihitsy ty androana rivo ty tena tsy ahatro mihitsy zany Amen. mananjanaka ianao zay mety afaka mahavita zavatra fa tsy mitovy amin'ny fanaovanao azy zany a ny rafozany misesy ny teny tamin'ny fahendreny tena nandreraka ny olona sy ny tenanao ianao amin'izany ainareo ve mitranga amin'ny olona rehefa mametraka olona Andriamanitra milaza ao am-piangonana na amin'ny fikambanana iray hoe izy dia manataleta amin'ny zavatra iray ary tsy misy mampiasa azy akory ny olona manomboka manao lolo-posy tsy faly izy dia lasa mitakorizika dia mitaraina dia mitady atsoina amin'ny zavatra rehetra satria Andriamanitra tsy namorona antsika amin'ny fikorotanana tsy misy zavatra tsy tahaka izany hoe mipetra-potsiny mijery olona miezaka manao zavatra izay tsy manakaiky ny fahatsarany zavatra izay afaka ataony akory fa tsy avelany manao izany ianao satria matahotra izy sao angalarinao ny tombontsoana na tsy manao arak'izay fomba hitiavany azy ianao tsy tokony atahotra ny voaratra ianao rehefa manao asy fa isy zany nefa tsy tena ho tianao loatra zany
fa ho tavavoaka ianao ary tombo dia hianatra ianao dia ho sitrana ianao ary azo fanampiana ianao